Valy miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'ity zoma ariva ty zay iarahantsika eto indray anoizantsika ny fandiniana ny bokin'ny Joba. Catéchisme d'adulte zany moa zany miendrika etondranazy ka ny Joba toko fahenina no toy ny fandiniana zay efa nataontsika. Ampatsahivana zany fa ny lohatenintsika androany dia hoe ny tena fahoriana, ny tena mampahory ao anatin'ny fijaliana anankiray no resahantsika amin'ity an'ity. Joba toko fahenina sokafy ny baibolinareo fa ovakitsika ray manontolo izy satria étude biblique amina texte ray manontolo fa avy ao no akatsika ny lohatenin'ny fampianarana. Vakiko zany bokin'ny Joba toko fahenina ray manontolo. Joba toko fahenina ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Joba ka nanao hoe enganie ka ho lanjaina tokoa ny fahasosorako ka hampifandanjaina amin'ny mizana izy sy ny fahoriako. Fa ankehitriny mavesatra noho ny fasika any an-tendrombohitra any an-dranomasina ny fahoriako koa dia nirediredy aho. Fa ny zana-tsipiky ny tsy toa mitsatoka amiko ka mifoka ny pozina avy amin'ny ny fanahiko ary ny fampitahoran'Andriamanitra milahatra hamely ahy. Maneno va ny borikidia raha eo amin'ny vilona ka mimama va ny omby raha eo amin'ny fihinanany. Azo hanina va ny matsatso raha tsy asian-tsira ka na mba misy tsirony va ny tafo tsy natody. Ny zavatra izay no laviko tsy no hotendrena ary ireny no tsy maintsy haniko na dia maharikoriko ahy aza. Enganie ka ho azoko izay angatahako ary omen'Andriamanitra ahy anie izay riko. Ka ho sitrak'Andriamanitra anie ny hanorotoro ahy eny halefany anie ny tanany ka hahamaito ny aiko. Dia hita fiononana amin'izany aho ka hiravoravo na dia amin'ny fangiriforiana tsy ny faditrovana aza satria tsy nandà ny tenin'ny ray masina aho. Inona moa ny heriko no anantena aho ary hanao ahoana moa ny farako no hanindry fo aho? Herim-bato va ny heriko na varahina va ny nofoko? Tsy efa foana va ny hery hoentiko mamonjy tena ary tsy efa nakifika hiala amiko va ny faharetana? Izay efa mivaranontsana dia tokony hiantrano sakaizany fandrao mahafoy ny fahatahorana ny toa izy. Ny rahalahako mampihambo manana ay tahaka ny ranotrambo dia tahaka ny masondrano any Andohasandriaka izay malaky ritra, izay mainty azon'ny ranomandry sady hiafenany oram-panala. Ary raha taniny ny hainandro izy dia levona, raha maina ny andro dia ritra eo amin'ny fitoerana izy, mivilivily no fandehany. Tankina izy ka levona, ny antokony tema mitazana, ny andiany seba manantena azy. Verevitra ireo satria samy nanam-po, tonga teo izy kanjo nangahy ahy. Fa ankehitriny efa tsinitsinina ianareo, nahita ny fahoriana ianareo ka raiky tahotra. Moa aho va efa nanao hoe omeo aho ka mahafoza zavatra ho ahy amin'ny fananaranareo ary vonjeo amin'ny tanan'ny fahavalo aho ka afao amin'ny tanan'ny mpitohatoha. Mampianara ahy dia hangina aho ary ampahafantaro izay nahadosoako aho. Endre ny herin'ny teny marina fa mba mahavoa inona kosa moa nianatra ataonareo? Ny amin'ny teniko ihany va no ananaranareo ahy fa ho amin'ny rivotra ny tenin'ny olona mamoy fo? Eny fa na dia kamboty aza dia ataonareo loka ary ny sakaizanareo dia ataonareo varotra. Fa ankehitriny masina ianareo mba hatreo kely aho dia ho hitanareo fa tsy andainga tsy akory aho. Masina ianareo dinio indray aho ary aoka tsy hisy fitsarana tsy marina. Eny dinio indray aho fa mbola ao ihany ny fahamarinako. Moa misy heloka va eo amin'ny lelako tsy mahafantatra izay ratsy va ny vavako. Amen. Tsy maintsy nivakina izay toko fahenina ray manontolo zay resantsika an'ity lohateny androany ity.
iverana kely eo amin'ny andininy fahatelo am'ilay joba toko fahenina teo misy hoe fankehitriny mavesatra noho ny fasika any an-dranomasina ny fahoriako ka dia nirediredy aho. Ijoba miteny hoe mafy ny mahazo ahy, mafy no ny fitambarany isan'ny fasika eny amoron-dranomasina ka dia zoako ny mirediredy. Vitsy ny mpanompon'Andriamanitra sahy miteny mahitsy sy ny ao anatin'ny fony tahaka zany. Tsy manamboamboatra ijoba eto hoe mpanompon'Andriamanitra aho dia hiezaka no politiquement correct, fa ijoba zany eto dia mitovy amin'ny olona hoe il crache vraiment ses poumons vazaha mialatsiny amy fitenena, zany hoe tena zay maharary azy no lazainy eto. Ary ny tenenany an'izany dia manome tsiny reto milaza azy ho rahalahiny sy ho namany, soi-disant ami, satria nareo namako izy joba tsy tsapanareo ny fahoriako, nefa zaho efa tena midelira, matory za midelira zao izy joba dia efa tsy zakako le izy. Ianareo nefa ny mbola tonga indray avy any manao leçon de morale, mbola tonga indray ianareo telo lahy ry Elifaza sy ry Tsofara sy ry Bildada, mbola tonga indray avy any manao teny fananarana sy hoe tsy mety zao ataonao zao, dia io tezitra ijoba miteny eto amin'ny andininy fahatelo eto. Ohatra ny tehiteny joba zany am'reto namany reto zay milaza azo namany hoe ahoana moa ny tsy ahitanareo telo lahy zao fahoriako zao, fa inona no hitanareo am'izao mahazo azy zao, tsy tsapanareo ve, tsy reny ainareo ve zao fahoriako zao? Tsy tsapany zany ngidiny sy ny vesatry ny fahoriany joba zany. Eo koa no tiako hitodiana amintsika sahady manoloana ny olona mijaly, manoloana ny olona mitondra fahoriana, manahoana ny réflexe atsika rehefa miatrika olona mandalo zavatsarotra. Move mahita an'ilay olona mijaly tsika, iny ve no hitantsika voalohany, sa ilay fahorian'le olona dans le sens hoe ny zavatra mety nataony, ny parcours de vie-ny, ny momba azy, tsy mitovy ny réaction-ny olona manoloana ny fahorian'ny olona. Ny zavatra nandrasan'ny joba dia zao hoe adininareo ny tenako amaizaho joba namanareo aho, fa avy nareo telo avy any tonga dia manome leçon de morale. Ny zavatra anankiray zay nandrasan'ny joba eto dia hoe mba tsapanareo ve ny fahoriako. Ijoba zany tsy nanantena hoe nareo telo lahy hamaolana, tsy mpamaolana ny tadiavin'ny joba, fa olona manana empathie, olona micomprendre ny manjo azy, izay no tinadiny. Ary tadidio tsara ty teniko tia, rehefa manao accompagnement ny olona en souffrance tsika, ny zavatra voalohany tadiavin'ny olona amintsika dia hoe ianao maheno ny fahoriany. Eno tsara ny teniko, maheno, entendre la souffrance, manao lecture entre les lignes hoe hatraiza ny alalina sy ny angidiny fahoriany ty olona mijaly ity. Renao ve le fijalian'le olona eo alohanao, satria zay ny zavatra andrasan'ny olona voalohany rehefa ianao mamangy na mitsidika olona ao anatina problème. Tsy mitady arbitre ny olona ao anaty problème, tsy mitady juge ny olona ao anaty problème, fa mitady olona mahare sy mandrefy sy mahatsapa ny fahoriany. Izay nanomezany joba tsinyreo namandreo hoe nanao an'izay. Imaginareo hoe izy telo reo vakio kely joba hatramin'ny toko voalohany sy toko faharoa hatramin'ny anarantsika zao, nandeha nanao an'izay déplacement lavabe zay ve nareo telo là, dia vous avez fait tout ça pour ça, vous avez fait tout ce chemin juste pour me sermonner.
azonareo ve le alahelin-joba hoe mba nanao an'izay déplacement mba nisahirana ihany nareo nefany a inany résultat tsy reny tsy hitany tsy tsapany ny mahazo an'joba. Au contraire vao maiky zareo mitondra vesatra fanampiny. Mazanina tsy zany dia mila mitandrina atsika rehefa ao anatina accompagnement ny olona mandalo zavatra sarotra, tsy hoe amangy olona ianao na hitsidika olona manana problème ianao ka hangorak'olona dans le sens pitié. Les gens ne cherchent pas notre pitié. Tsy mbola iny koa anao anampy kosa anankiray hitsetsetra an'le olona am'izay mahazo azy, fa être avec la personne qui souffre. Asa raha azonareo différence zany, être avec la personne qui souffre zany hoe eo anilany. Misy fotoana aho nanana expérience, nanao bénévole, nanao accompagnement ny handicapé de France. Dia ny zavatra nianarako tao anatin' zany zavatra zany a, dia hoe ny mijery ny fifaliany reto handicapé reto mba afaka miexpérimenter ny fiainan'ny olona rehetra, satria ny rôle reto am'izay fotoana dia manosika an'zareo am'le fauteuil roulante. Imaginenareo fa zavatra nisy zany a teny formation nomenanay hoe nareo dia tsy miteny fa miaccompagner fotsiny an'reto handicapé reto, dia avy alors zareo a hanao ny fiainany fa ny rôle nareo dia ny manampy azy fotsiny. Dia nisy couple ny se former tao anatin'le camp de vacances, zany hoe niaraka zany reto handicapé anankiroa reto. Dia mifanaraka zany izy roa ohatrany hoe mba dia hanao balade amoureuse kely tamina forêt anankiray, dia zay zany manosika an'ilay le fauteuil mandeha miaraka am'zareo, ny anankiray zany manosika an'le vehivavy, zany manosika an'le lehilahy, nandeha anaty forêt. Dia ny zavatra nampianarina anay dia hoe soyez transparent mais soyez présent. Averiko, soyez transparent mais soyez en même temps présent. Zany hoe aza mielinelina na manelingelina an'zareo satria ao anatin'ny intimité an'zareo izy roa amin'ny fotoana io, fa saingy tsy afaka mandeha tongotra, tsy maintsy mila anay manosika an'zareo, nefa koa en même temps être avec eo. Zany hoe zay tsy namaolana fa mitondra fifaliana ho an'zareo ny nahateo anay. Ny tiako atongavana zao hoe parfois rehefa ao anatin'ny zavatra sarotra, il suffit de peu de mahatonga fifaliana ho an'ny olona mijaly. Ndraindray tsika mieritreritra zavatra compliqué be, ndraindray tsika mieritreritra midi à 14 heures, ndraindray tsika mitady zavatra extraordinaire mba hampanalefahana an'le fahorian'le olona, indraindray zavatra farak'izay tsotra kanefa être avec. Eo zany ny zavatra mila ampiofanina ny mpiandry izay mamangy marary ny amin'ny hôpitaly na mamangy olona, ampianarina ny diakona na ampianarina ny mpanompon'Andriamanitra na tsika koa aza zay mety mitsidika olona manana problème, hoe être avec. Ahoana ny afahanao miincarner an'izay am'izay olona accompagnenao. Eto zany raha ny jobeto, ny zavatra tadiavin'ny jobeto dia zao hoe mba mila n'izy telo lahy izy zay nampianainy sy neveriny hoe mahafantatra azy, satria sakaizan'ny joba reo azadiny vao naharena azo anjoba reo dia niala avy any amin'nisy azy any ary lalandavitra ny nalehany zareo mandra-pahatonga teo amin'ny joba. Donc imaginenareo zany le attente sy le espoir ny joba, enfin tonga reo bandy akama. Tonga nefa n'le bandy akama telo lahy tsy miteraka, tsy mitondra valeur ajoutée ho azy, tsy hoe fa lasa vao maika ny créer problème ho azy. Faharoa, rehefa miatrika olona ao anatin'ny sarotra atsika dia zao hoe na inona ny fahavoazan'ny olona io, na ataotsika hoe tsy fantatro ny karazan'le problème mahazo an'le olona, indraindray zany le olona mety mahatsiaro mihitsy hoe diminuer total izy,
move isika mahatsapa valeuran'ilay olona izay miaina n'ilay souffrance io sa tsy tsapatsika zay valeur an'izay ary ahoana ny afahantsika mandrefy ny fahorian'ilay olona izay akompaniantsika ho anjoba manokana inona ny tena tsy zakany joba tao amin'ity zavatra nanjo azy ity tsy ilay fahorinana azo azy tsony ny problema ho anjoba tamin'ny voalohany no iny maty ny zanany ringana daholo ny fiopiny nangalary ny olona daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny zavatra tena navesatra tamin'ny joba ny tena tsy zakany tao anatin'izany rehetrarehetra zany de tsy ilay problema loatra iny zany efa azo lazaina hoe teo ihany iny fa efa somary lefy fa eo amin'ny andininy faha efatra amin'ilay joba toko fahinana teo de no tsara nge le filazany azy ato hoe fa ny zana tsy piky ny tsy toha mitsatoka amiko ka mifoka ny pozina avy amin'ny fanahiko ary ny fampitahoran'Andriamanitra ny lahatra amely ahy azonareo ve zany joba toko fahenina andininy faefatra zany averiko fa ny zana tsy piky ny tsy toha mitsatoka métaphore le izy a ohatrany hoe tahaka ny hoe nitratra flèche-n'Andriamanitra izy zany le zana tsy piky ka mifoka ny pozina ao aminy ao amin'ny fanahiko ary ny fampitahoran'Andriamanitra milahatra hamely ahy raha dika tsotra de zao hoe ohatra ny matsiaro voaozina zany izy ohatra ny matsiaro persécuté n'Andriamanitra izy io ny sentiment ny olona rehefa tratra ny zavatra sarotra izy automatique io tonga ao anaty lohanao hoe qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu zany vazaha ozytsika malagasy hoe mianjera maizina ny tany aman-danitra zay le hoe fa ny zana tsy pika an'Andriamanitra ozy izy dia ohatrany hoe tena ohatrany hoe ny ciblen'Andriamanitra zany mihitsy ohatrany hoe nikendreny zany mihitsy ohatrany hoe poursuivi ohatrany hoe persécuté n'Andriamanitra zany mihitsy zay ny sentiment nanananjoba eto zany hoe sentiment de colère everiny hoe tezitra amin'ny Andriamanitra zay ny fahatsapahany azy satria maninona satria ohatrany hoe misy acharnement ny eo tsy afaka ny eo miditra ny eo tsy afaka ny eo miditra voanareo izy hoe maty ny zanany de avy eo ndray de ripaka ny fanana de avy eo ndray de hoe mais c'est quoi ça de ny traduction zay am'joba de hoe fa tena inona loatra ny tsy tatonao amiko Andriamanitra no de tena misacharné amin'ny fiainako ianao zay le izy hoe ny zana-tsipika an'Andriamanitra ary io sentiment io a hoe Andriamanitra contre anao io rehefa io ny tonga amin'ny olona de tena mikiky ohatra ny omamiadana tena manimba io ary tsy mamela fa maty tsikelikely io le zay ty français hoe mourir à petit feu zay na tonga ny joba ny teny izy eto hoe tapery ny aiko nangataka tamin'Andriamanitra misy joba hoe vonoy aho tapery ny aiko je préfère mourir fa aza vonona tsikelikely ohatr' zao Andriamanitra satria zay ny fiheverany zay ny fiheverany azy dia eo amin'ny andininy fahadimy ambe folo ataovy ambany masonareo foana ny baiboly a joba toko faina andiny fahadimy ambe folo ny rahalako mampihambo manana ahy tahaka ny ranotrambo reto rahalany reto zany de tahaka ny masondrano any andohasandriaka izay malaky rihatra inona ny tiano tenenina amin'ny baiboly tia frantsaizy mazava kokoa hoe reto rahalako reto namako zay natenaiko namako mba hanampy amin'ny fotoatsarotra reto dia namela ho irery eo ry zareo a mandidina ny joba eo ry zareo a fa saingy tsy miaraka ory amin'ny joba izy sentiment d'abandon matsiaro nafoy matsiaro ny tenany hoe sady nafoin'Andriamanitra matsiaro ny tenany hoe sady ohatrany hoe manenjika azy Andriamanitra zay ny fahatsapan-joba mbola miampy koa reto rahalahany zay natenainy mba hanampy azy toa tsy micomprendre azy de tonga de matsiaro abandonné sentiment d'abandon
ary io sentiment d'abandon io tompoko a io ny tena mavesatra rehefa mandalo fotoana sarotra ny olona zany hoe tsy ilay fahoriana mahazo anao tsony no manahirana hoe tsy fahasalamana fahaverezan'ny asa fahafatesana tsy haiko fanenjehana tsy haiko zay imaginena daholo karazana problema misy fa le sentiment d'abandon avy amin'Andriamanitra sentiment ho fa tsy izy fieverana zany ary sentiment d'abandon ny olona manodidina azy dia tsy mampatsiaro antsika olona anankiray ve zany ao amin'ny soratra masina Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ilay teny hoe ray eo nahoanany dia mahafoya enina Jesosy koa aza dia nahateny an'izany le sentiment d'abandon rehefa tonga amin'ny olona io sentiment d'abandon io hoe matsiaro ohatrany hoe enjehin-jafatra ohatrany hoe abandonné ohatrany nafoy mihitsy zany ianao dia inona ny fiatraikan'izay inona ny miteraka ino zay dia miteraka sentiment de culpabilité hoe inona ny ratsy nataoko no abandonné-ny olona rehetra inona ny ratsy nataoko no abandonné-n'Andriamanitra surtout le Andriamanitra mihitsiny le culpabilité zany tsindriko tsara lay sentiment de culpabilité fa tsy culpabilité inona mahasamy hafa an'ireo ny culpabilité dia mifocus am'le zavatra natao fa le sentiment de culpabilité dia hoe zaho mihitsy zany no ratsy tsy le zavatra natao ntsony no problematika satria zao raha mamaraka tsara ny bokyny Joba nareo sy le toko fahenina ty dia samy teny Joba hoe fa inona ny ratsy nataoko samy teny hoe tsy misy zavatra ratsy nataoko izy izy ka mahatonga an'izao fahoriako zao fa matoa zany mijaly dia tsy noho ny faharatsiako tsy noho ny zavatra tsy nety nataoko fa za mihitsy zany no tsy milamina za mihitsy zany no tsy tian'Andriamanitra za mihitsy zany ny olon-doza za mihitsy zany ny olony ratsy zay le sentiment de culpabilité ary io mahazo ny olombelona io le culpabilité dia fahatsapana hoe nisy zavatra tsy nety nataoko dia mahatsiaro meloka aho zany hoe focus am'le zavatra natao zay ny culpabilité fa ny sentiment de culpabilité dia tsy le zavatra natao fa ny fahatsapako hoe izaho mihitsy no ohatrany hoe tsy filana na hoe zaho mihitsy no ratsy zaho mihitsy ny olona farany loza be to ambony tany ka mety zay ny mahatonga an'izao fahoriako zao izay zavatra zay tena gravy be rehefa tonga amin'ny olona anankiray rehefa tonga am'izay stade zay ny olona dia zay mahatonga ny olona lasa suicidaire satria le existence ny mihitsy lay fisian'le olona mihitsy no misy remise en question oui, est-ce que j'ai le droit encore de vivre parce que c'est moi qui ai le problème nazonareo ve izy c'est sentiment de culpabilité zay io dia azo lazaina hoe dangereux be satria raha mihitatra io dia tonga am'izay état suicidaire ozy izy ny fitenin'ny psychologue azy donc zany ijoba eto raha mamaky an'le joba toko fahenina nareo dia hoe tena za mihitsy ny tena enjehan'Andriamanitra miatsy ary tantaran'olona anankiray ny tantara fiangonana ohatra zany i Martin Luther nanana an'izay zavatra zay koa hoe ohatrany matsiaro Martin Luther misy épée Damoclès foana ambony lohany rehefa ny olona ny manana n'io zavatra io tena lazaiko anareo fa fahoriana zavatra ny lalovako io hoe tena hoe za ve mbola misy fanantenana ho mbola misy famelan-keloka ho mbola azo vonjena ve dia niezaka nefa ny namdinika hoe inona moa zany ny zavatra tsy nety natao nefa io sentiment de culpabilité io tena mikiky ary tena lazaiko anareo c'est pire que la maladie c'est pire que les problèmes mitambatra satria heniny fanahinao mihitsy hoe tsy hoe ny fanahinao fa fahatsapahanao mihitsy hoe ohatra ny tezitra amiko zany Andriamanitra zany zao vo azoko le tiany i Davida lazaina amin'ny salamo
salamo famakitsika iny salamo fa roa amby telopolo izy iny vakiako nge salamo fa roa amby telopolo sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona zay tsy sainy Jehovah elo ka ary tsy misy fitaka ny fanahany eo am'izay no tsara le toany raha nangina aho dia nihalany ny taolako zany hoe tena heny any amin'ny taolany any mihitsy ohatrany misy zavatra mikiky nihalany ny taolako noho ny fitarainako mandrakariva fa efa navesatra tamiko andro amanalina ny tananao niova ny fahatanjahako toy ny azo ny fahamainana zany hoe tena eny mihitsy misy poids mavesatra eo amin'ny soroka hoe misy ohatrany hoe misy zavatra manenjika azy io no fahatsapana nananany Job eto io ny tena fahoriana tsy ilay aretina tsony satria bokatra ny tapidokatra ny apaladi izy tsy ilay fahafatesany zanany tsony na de mafy ary iny tsy ny fahaverezany fanana tsony fa io no lasa problema obstacle be teo alohan'ny Job izay natonga ny Job ny teny hoe vonoy aho Andriamanitro aloha ho faty ozy satria efa ahoana ny ainako ao anatin'izany na atmosfera zany hoe enjehin'Andriamanitra zany halan'Andriamanitra zany tsy aloha ve tonga de fitaina toy zay vonovonona tsy kelikely eny voilà ka eto Job raha araky ny texte vakitsika Job toko fahaenina ty dia efa nanipogan izy tsy miady tsony Job eto tsy misy force tsony Job iadivana fa tena ozy izy hoe fitaoa asa raha tadinareo fa nisy lehilahy anankiray koa misoratra masina mitovy am'izany de Elia mpaminany rehefa nanao défi tamin'ny mpaminany Bala efa jatolahy teo amin'ny tendrombohitry Karmela dia fantatrareo tantara resy ny mpaminany Bala le latsaka ny hafa avy any an-danitra pardon de nisy excès de zèle Elia de nyvonony nampamonony daholo mpaminany Bala tezitra Jezebela de nanenjika azy ka tena natao chasalome mihitsy hatrany amin'ny désert i Eli de à un moment donné Eli reraka tsy vitako tsony ozy izy Eli fa maninona no atao an'izao zany noho ny fitiavako anao Andriamanitra nanaovako an'ireny noho ny firetako ny amin'ny finiavako anao de zao nefa ve ny valiny mahazo enjehina ohatra ny menjehina nanenjikomby bon rehefa izay ihany ny fandehany aloha ho faty dia nanao grève de la faim Eli daboka izy dans le désert de natory de niandra hoe aloha iandro eto de rehefa tonga Jezebela de rehefa taperiny aiko de tapotra ny aiko de ny zavatra nafinaritra atao anatin'le tantara normalement Andriamanitra tokony hoe hiteny mafy any Eli hoe fa inona ty toetranao manao ohatra hoe zazakely midongy be ty déjà responsable anao tamin'ny zavatra nataonao Andriamanitra tsy nangataka tamin'ny Eli mihitsy hoe vonoiny mpaminany Bala sisy version na ny ray ny teny hoe aringana fa Eli nentipo de hoe fitaiko daholo reto mpaminany Bala reto de avy eo nefany miady amin'Andriamanitra Eli hoe fa maninona no tsy arovanao de zao enjeny Jezebela nefa noho ny aminao nanaovako an'io zavatra io afaka nyteny azy Andriamanitra fa saingy nampahereza Andriamanitra ary ny fampaherezana azy de zao naniraka anjely izy dia ny foaziny tamin'ny torimaso ny matory eo amin'ny désert iny de hoe io misy mofo ary mahafinaritra be le tantara galette hainareo galette zany galette nandrahoana masaka eo ambony vato sy rano ray tavoangy de ozy izy le anjeliny Jehova tamin'ny Eli hoe homana de ninana ndray Elia de aveo natory ndray izy zany hoe nohaniny any le izy za miandro fahafatesana za tsy mahavita tsony nanipogan mihitsy izy zany de mbola naniraka anjely fandroany zay Jehova Andriamanitra nyteny taminy de nasina le galety fandroany ray e galety masaka vo mafana mihitsy miaraka amin'ny rano ray tavoangy ray tsy tavoangy moa tam'izany fa ohatrany karazana vilany tany reny vazy tany reny napetraka teo aminy de hoe komana misotroa de napiny fa mbola ho lavitra ny lalana aleanao tiako be mihitsy io le faharoa io
ao anatin'ny komba amin'ny fiainana, ao anatin'ny hoe ady sarotra lalovantsika. Indraindray tsika mieritreritra hoe tonga de isy zavatra goavana be iseho, ohatra na ny Eliza hoe natanainy Eliza hoe tonga de isy anjely avy avy any de tonga de iady amin'ny maramilan'ny zay misy maramilan'ny Jezebely, no galety sy rano nomeny azy. Ao anatin'ny ady sarotra zay lalovantsika dia omen'Andriamanitra fampaherezana zay mety tsy ny avitsika, mety ohatsika inona koa zay io, fa io loha nomeny anao de zay hoe mbola ho lavitra ny lalana le anao, mihomana mbola ho lavitra ny lalana. À un moment donné, Djoba, eo amin'ny andininy fahafito, tonga amina stady farany ambony izy. Ozy izy, ny zavatra zay no laviko tsy ho tendrena dia ireny no tsy maintsy haniko na dia maharikoriko ahy aza. Ny zavatra zay no laviko tsy ho notendrena dia ireny no tsy maintsy haniko na dia maharikoriko ahy aza. Zany hoe tonga am'le atao hoe misotro ny rano tsy tiana, dégoûté tanteraka mihitsy zany Djoba. Tsy mare tsirony ny sakafo intsony, tsy retavy intsony hoe je ne vois plus pourquoi vivre, tsy hitako intsony tsirony na ny hanina fihinana sanandro hoe lasa maharikoriko azy. Lasa dégoûté izy na ny zavatra farak'izay fihinana sanandro io lasa maharikoriko azy ny mieno azy. Dia ohatrany hoe rehefa tonga amin'ny farany izy zany de hoe lasa ao anaty filazantsika azy hoe le zavatra zay nafinaritra azy rehetrarehetra teo aloha lay vie ordinaire, le fiainana andavanandro lasa insupportable, lasa tsy zakantsony, tsy zakantsony le miaina. Tout est fady ozy ny vazaha, fady zany hoe matsatso daholo, tsy mahita tsirony intsony amin'ny zavatra zay ataony, ary tena mariny io amina fiainana ara-panaza. Eny na ny mivavaka aza be debe zany, na ny mivavaka aza enao pino rehefa mandalo an'izay zavatra zay, tonga amina stady hoe na io vavaka zay mahafinaritra anao io lasa tsy tianao tsony. Migrevy ny sasany tsy andeha hivavaka tsony, mivavaka fa ohatrany anao zay le vazivazy zay mivavaka ela so le namana zay fa ohatrany tonga amin'ny plafond de miverina. Ny sasany ndray hoe mamaky soratra masina izy tsy hitany tsony tsirony soratra masina zay nafinaritra azy teo, lasa matsatso. Qu'est-ce qui s'est passé? Ary mety mametra-panontaniana ianao hoe nilozany fanahy masina avy aho fa maninona tsy mahita tsirony tsony amin'ity soratra masina ity. Izay le kanjo eto hoe na ny hanina fihinako ara ozy izy lasa maharikoriko ahy. Grave be zany sentiment zany hoe il est tombé au plus bas, tonga tena any amin'ny farany ambany Djoba eto. Il a touché le fond. Ary za mahita mihitsy hoe ao anatin'ny zavatra sarotra zay lalovantsika tena inian'Andriamanitra avela mihitsy aloha tsika toucher le fond, asehony mihitsy hoe atraiza ny fetranao any am'izay tena tsy zakanao intsony. De rehefa mitoucher le fond ianao de eo no atsapanao araky nefa fiteniko foana hoe tsy enao mihitsy no mahazona an'Andriamanitra. Misy matsy miteny hoe ce que nous ne tue pas nous rend fort. Diso zany. Il faut prendre un recul pour mieux rebondir. Rebondir ahoana? Ianao zao raha latsaka ao anaty antsana. Sanatria an'izany ataoko sary le izy métaphore. Ohatrany hoe mandeha zany ianao de mienjera de anaty antsana farany ambany any de tapaka ny tongotrao, tapaka ny tananao. Tsisy force tsony anao iangana. Ino i rebondir ahoana moa zany? Par quel moyen, par quelle force ianao ni rebondir?
fa aseon'andriamanitra amin'ny joba mihitsy hoe ao anaty lavaka mangitsikitsika anao zao joba izaho no sikotra anao tao fa tsy ianao no manana ny hery ialana tao amin'ny lavaka mangitsokitsika tsy manana tsony izy na hery ivavahana zay sentiment d'abandon zay a mahatonga ny olona rehefa tonga am'izay stade zay tsika dia amiko eo ianao no manao remise en question ny fiainana automatique tsy mila tenenina akory ny olona hoe mila mandiny tena manao remise en question ny fiainanao de ina remise en question hoe finalement c'est quoi vivre ina marina moa ny atao hoe fiainana rehefa tena zoina satria tsika ao amin'le fiainana andavanandro miazakazaka amin'ny fivelomana miazakazaka amin'ny fitezana ny zanaka miazakazaka amin'ny asa fanompona miazakazaka fanompona firenena miazakazaka fikarakana fianakaviana fa à un moment donné est-ce que tu te poses ta question c'est quoi vivre inona ny atao hoe miaina c'est quoi la vie ary io a tsy manam-potoana ianao andinina ny fanontaniana io raha tsy efa ry anaty lavaka ianao de nao avako tsazany io fa le voana fafitandroany de hoe le vrai bonheur se trouve dans les choses les plus insignifiantes ao anatin'ny zavatra ordinaire fa tsy ao am'le zavatra extraordinaire satria raha vo le zavatra extraordinaire nataonao hoe bonheur dia mialatsiny fa ny finoanao de mitovy amin'ny météo rehefa tsara ny andro mibalika ny andro de velona ny finoanao ratsy ny andro de maty ny finoanao zany satria tsy fatatsika tsony ny atao hoe valeur ny atao hoe fiainana c'est quoi vivre finalement mivelantsika hoe vivre zany de hoe succès professionnel vivre zany ny atantsika hoe mananjanaka endry vivre zany amitsika de hoe matretre manan-karena vivre zany amitsika de hoe en bonne santé izay ny description tsika ny atao hoe vivre fa nanjoby eto rehefa niesorina taminy daholo zany rehetrarehetra zany de navita izy an'lay teny hoe nitanjaka ao izy no nivoako avy any akiboniny ary hitanjaka no iverenako any amin'ny tany indray zany hoe nahatsapa joba hoe ny zavatra rehetra zay teo ampelantanany ny zavatra rehetra zay nomena azy dia c'est une faveur et non un dû zay tadidio zay io fahasalamanao io c'est une faveur io fivelomanao asanao io c'est une faveur satria rehefa amin'ny fotoana le izy mialo aminao voatsapanao hoe ay le izy faveur fa tsy hoe du hainareo zany du zany ohatrany hoe tsy maintsy menanao satria ohatrany hoe misy ohatrany hoe andriamanitra mana compte à rendre amin'andriamanitra zany ianao ohatrany hoe andriamanitra mana compte à rendre aminao zafady fa madika ka raha ohatra ao anatin'izao raha sendra ao anatin'le vanim-potoana lazaiko eto ianao am'izao tsika am'teny zao a pose toi la bonne question c'est quoi vivre qu'est-ce que la vie ina ny antom-pisihako de nefany ao anatiny zany atao hoe aizina mitakosina amin'ny fiainany joba zany a tsy misy tara-pahazavana na de kely akory aza tsy mba misy hoe iny fa mba manomboka misy kely mba mamiratra kely fa mba misy tara-pahazavana kely mipotra ery alavitra ery tsisy fa tena hoe maizina ny tany aman-danitra ozy fiterenina tapitapoka eo amin'ny andiny fahafolo de zao voalazo amin'ny andiny fahafolo dia hahita fiononana am'izany aho ka hiravoravo na dia amin'ny fangiry firiana tsy mifaditrovana aza satria tsy nandany teniny ray masina fa hoana ary zany fa viaiza zany fifalian-joba mipotra tapoko zany tsisy hoe inona ino tsara hoe dia hita fiononana am'izany aho dia hiravoravo amin'ny fangiry firiana amin'ny fomba hoana moa ny iravoravonao anaty fangiry firiana
sao de fampinoana tena kosa ny teny joba zany fa tsy possible zany iravoravo amin'ny fangiry firiana tsy mifaditrovana mafy be ne zany tsy hoe anao zao ohatra raha mandalo période sarotra de io fa manomboka miva le problème fa mba manomboka misy zavatra mba tazataza tena ao anatin'ny maizina tanteraka no lazany joba nyty teny ity pourquoi zay ny fanontaniana petraka de ozy izy hoe ny andiny eo amin'ny tapany farany ny andiny fahafolo zao ny teniny satria tsy nanda ny teniny ray masina aho ny farany ifikirany joba farany de hoe ny tenin'Andriamanitra no fikiriny hoe tsy manana na inona intsony aho maty daholo ny zanako very daholo ny fananako tsisy ninona tsony aho ny farany sisa ananako de hoe ny teniny no ifaharako nampatsiaro ny tantarany Petera zany de sereo namany teny ambony sambo rehefa nandritry ny alina zay ozy izy no nanjony tety fa tsy nahazo zany eo ozy izy mpanjony gaigilay expérimenté fa izao mitoy an'ilay texte kanefa no ny teninao de alatsaka an'ny arato zany hoe misy contradiction hoe peu importe les situations peu importe lay tsy na de isy manao étude de probabilité hoe na inona kajikazo tsy possible mihitsy hiva io kanefa de no ny teninao de ataoko ihany izany hoe ny ifikirany joba zany sisa dia ny tenin'Andriamanitra zay miteny aminy tsy mijery tsony izy le zava-misy manodidina satria raha le zava-misy manodidina no jereny dia reraka izy isika koa matetika amin'ny fiainana ohatry zany ane tombanatsika amin'ny fandehan'ny zavatra ny fiasan'Andriamanitra fa ty tadidio ty ozy izy Gilles Boucaumont zay phrase fampiasako foana eto amin'ny pejy ho an'izay mpanaraka ny pejy quand on est au fond du gouffre on est obligé de croire au miracle. Quand on est au fond du gouffre, on est obligé de croire. Zany hoe rehefa tena tsy misy ninona azonao eritreretina intsony tapy dalakale io sainao io satria voalohany anao hoe za mana plan B, mana plan C, mana plan D, zao nanaovako azy, zao nanaovako azy, etiko makary, etiko makatsy, zao. Eo no anehoan'Andriamanitra aminao hoe il est le Dieu ex nihilo. Ilay Andriamanitra mamorona miainga avy amin'ny tsy misy. Tena marina. Ary ny tena zavatra mahavariana, tsy haiko ny expérience de vie anareo fa ho anahy manokana ny zavatra hitako. Ny solution omen'Andriamanitra ny mpanompony na ny olona avy eo matetika any amin'ny zavatra tsy nieritreretinao mihitsy. Ohatrany hoe ny sentiment ananako dia ohatrany hoe miridiculiser l'intelligence nao mihitsy Andriamanitra. Tsy hoe miridiculiser dans le sens hoe fa ohatrany hoe manao ironie Andriamanitra hoe ity le fahaizanao farany enjana dia nitsifotra dia tsy mety dia nandamoka dia kivy ianao dia namofo ianao dia nivarilavo ianao dia niady tampoka ianao. Ity ary le solution avy amiko zavatra tsy isy tika, zavatra ohatrany hoe zavatra tsy apozona ohatrany hoe zavatra marivorivo teo fotsiny dia ohatrany hoe fa ahoana ary ny tsy nahitako an'izany satria zay mihitsy le Andriamanitsika mba hanehoany aminao an'le hoe ny teniko no fikirana malgré tout. Ozy izy Joba dia mbola hifikotra amin'ny teniny. Fantaniana mipetraka zany dia ty hoe ho atsika zay tsy manana na inona na iza intsony anteherana. Nahoana ny reny olona ireny
mbola manana an'izay fampiononana avy amin'Andriamanitra izay. Avy aiza no hanovozan'ny olona ny heriny hampahery azy malgré tout. Tadidiko tsara misy ray aman-dreny anankiray zay efa nodimandry izy. Zao foana ny phrase efa mahita azy. Voilà l'homme sans problème, ozy matsy ana. Sans problème, SANS io. Teo zany amaly azy hoe diso ny teninao ray aman-dreny. Voici l'homme avec 100 problèmes, CENT. Teo zay enao zao izy de mana problème. Tena difotra tena tapindohako aho. Mais où tu trouves encore aussi la force de faire ce que tu fais? Vous savez, je ne sais pas. Justement, même moi, je me pose la question. Il y a une main invisible qui relève. Misy tanan'Andriamanitra mbola mihazona ary io tompoko dia inoako tokoa. Hoe raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy zao aho. Dia tsy possible na eto alohanareo zao aho. Tsy mamenatra ny tena aminareo mijoro vavolombelona. Ifa imbe debe aho nanipo gant miteny tamin'Andriamanitra hoe adaboko any ty asa fanompona ty mitadiavanao olo-kafa. Tena nateny ohatran'ny joba ty hoe tsy tsara noho ny razako aho. Tadiava olo-kafa anao Andriamanitra. Vizaka aho. J'ai le droit d'être fatigué. J'ai le droit d'abandonner. J'ai le droit de dire ça suffit. Deus Andriamanitra marina zany zanako. Tu as tous les droits. Mais je ne te lâcherai pas. C'est ici. Donc za zany mba eto alohanareo eto am'izao fotoana zao tsy midika mihitsy hoe za ny mafy be na hoe za manana finoana. Non, au contraire. Izay le hoe le consolation n'Andriamanitra hoe mampametra-panontaniana mamaky am'ty jobo ty hoe eto izy nitaraina mavesatra ny mahazo tahaka anisan'ny fasika eny an-dranomasina fahoriako tsy mare tsirokanina tsony aho tsy reko tsony tsirony fiainana vonoya Andriamanitra. Litaniana e zany teny jobo zany tapitapika eo zany 150. Deo izy hoe ifaly amin'ny Jehova ihany aho izy. Misy inandray amin'ny 150 izy dia niteny hoe dia hita fiononana amin'izany aho ka iravoravo na dia ao anatin'ny fanginy foriana tsy mivatotrovana azy satria tsy nandany tenin'ny ray masina. Mova tsy mampatsiaro atsika ilay teny efa haitsika loatra izy iny fa vakiko ihany ao amin'ny bokin'ny Habakuka. Habakuka toko fahatelo andiny fafito amby folo sy valo amby folo. Habakuka toko fahatelo andiny fafito amby folo sy valo amby folo manaran'i Jesosy. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany voaloboka, na dia madiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny saha, na dia vonoana aza ny ondrany amin'ny vala ary tsy misy omby ao apahitra, nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy hiravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena ahy. Dia toy ny andiny fahavalo amby efatra amby folo, Jehova tompo no tanjako ary manao ny tongoso toy ny angeravavy izy ka mampandeha ahy amin'ny avonako. Hainareo ve zany sary zany hoe tahaka angeravavy, une biche. Hitanareo le une biche le mitsambikibikina eny ambony tendrombohitra. Tahaka reny ozy izy aho. Ahoana moa ny olona mitsambikibikina zany eny olona faly, olona hoe tena hoe milaminy tsaina, nefa dia lazainy hoe io olona saina mitsambikibikina ohatrany geravavy io dia ina lazainy azy eto hoe tsisy ninina tsony, tapitra ringana daholo ny fananany. La question qui se pose, où est-ce qu'il trouve encore la joie? Dans cette joie. Voilà les mystères n'Andriamanitra. Donc ny fanantenan'ny mino, ny espérance ny mino dia tsy miankina amin'ny tombatombana.
ny espérance ny mino tsy miankina amin'ny tenany koa hoe ohatra ny ahoana ny finoako zao tsy haiko aloha ho anareo ho anareo be finoana misy matsy ny sasany raha vao tsy manam-pinoana de tsy miasa Andriamanitra za tena ny contraire tena seon'Andriamanitra amiko kotsy hoe na de tsy mino ahy ny teniko tsony azy anao Jean-Luc de zaho fidèle aminao hatramin'ny farany ary ny teny zay naloky ny vavako tsy maintsy tanterahako satria zaho dia Andriamanitra ny enin'Andriamanitra dia eny fa tsy mivaotsia zany démontren'Andriamanitra mihitsy ao anatin'le fotoana izay tsy hatsapanao hoe mendrika azo zany akoa de jereo am'izay ny amarana ny joba azy amin'ny andiny faha 7 sy 3 sy 4 mahavariana be vakiko aminareo dao aloha joba verina me joba toko fahenina teo ndray tsika zafady tsopatsopontsika izy andiny fa 4 mampianara de anginao ary ampafantaro izay nahadisoako aho andiny fa 7 masina ianareo dinio ndray aho ary aoka tsy isy dinio aho ary aoka tsy isy fitsarana tsy marina ary dinio ndray aho fa mbola ao ihany ny fahamarinako masa izy mitena zany andiny fa 3 moa misy eloko va eo amin'ny lelako tsy mahafantatra izay ratsy va ny vavako fa asahina zany ahoana ny asahiny joba miteny an'izany hoe tsarao aho inona ny fahadisoako izy il faut oser miteny an'izany il faut oser miteny an'izany de tehitentsika zany eto hoe move zany joba mirehareha mihevitra ny tena no irréprochable tsy mirehare izy na mieritreritra ny tena no irréprochable fa ny azy de zao hoe sany mijoro hoe matoa aho mbola mahazo ny faveran'Andriamanitra dia tsy noho ny faharatsiako mihitsy no tsy hanomezany ahy ny zavatra tsy noho ny tsy fataterahako mihitsy fa noho ny fitiavany reriany io ny atao hoe maturité spirituelle raha tianareo fantatra ny maturité spirituelle ny fahamatorana ara-panahy de zao ny fanananao antoka fa tsy miankina amin'ny intégrité anao sy ny constance nao sy ny loyauté anao no mapietsika an'Andriamanitra anao zavatra fa Andriamanitra dia fidèle jusqu'au bout amin'ny mpanompony na ho vy na ho vato zay le izy misy mantsy ny mampianatra hoe miankina aminao no mahatonga an'Andriamanitra hetsika miankina amin'ny ny zavatra tsara zay ataonao no mahatonga anao hahita mangirana amin'ity fiainana ity raha izany no ampiarina tena loza amina tambona an'izao atsika fa zay nasahiny joba miteny hoe tsarao aho ohatra ny maheno any Paul zany maheno any joba iza ny apanga ny olombo fidin'Andriamanitra sa koa hoe Paul mitena zany tsarao aho de tsy midika akory zany hoe parfait izy tsy midika akory zany hoe tsy hisy tomika izy fa ozy hoe sako ny mijoro ny lohan'ny olona satria no hamarinina ao izy satria aho azy izay no androsoatsika amin'ny fiainana aza tsy hoe manaraka fa aza mieritreritra hoe ny zavatra rehetra zay ohatra hoe manatona an'Andriamanitra ianao zany mangataka zavatra na koa plaidoyer anatrehan'Andriamanitra amin'izay fahorianao de aza mitondra ny performance spirituelle anao mihitsy hoe reto ny mba zava-bitako anao Andriamanitra zany efa mba nanompo anao be zay vitako zay efa mba nanao ihany any ahy mba ataovy arakaraky ny soa nataoko anao Andriamanitra ny soa omenao aza miditra am'izany fa sahirana am'izany ianao satria raha ataony facture ka ampifananana ny zavatsoa vitanao sy ny nataon'Andriamanitra mbola ananan'Andriamanitra ianao donc ny zavatra zay anananao rehetrarehetra io fahasoavana io
hareny io, fahasalamana io, zanaka io, asa io, tsy haiko zay akoatran'izay dia bonus cadeau fa tsy hoe valim-pitia, fa tsy hoe endry ianao dia tiariny ianao fa endry be ny zanako. Donc aza miditra amin'izany jeu zany mihitsy fa ianao ihany no tsy tafavoaka, tsy tafavoaka amin'izany ianao. Zay no fampianaranao antsika amin'ity hariva ity hoe ny sentiment d'abandon raha feheziko zany dia normal tonga amin'ny olona rehefa tonga amin'izay stade zay izy, ary rehefa tonga amin'izay stade zay ianao a de tena mahatonga anao mametra-panontaniana mihitsy ny tena marina hoe inona marina moa ny tena antom-piseko eto amin'ity tany ity, hanao inona eto aho, à quoi ça sert de vivre, c'est quoi vivre. Fa tsy sanatria mba ho velombelom-pona fa mahalala ny antony isiantsika isika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy ho ny amin'izay fampianarana zay nomena anay tamin'ity hariva ty zay. Fantatrao ny lalana zay lalovan'ny tsirairay, ary matetika dia samy mametra-panontaniana tokoa rehefa tojo ny sarotra. Kanefa dia ao anatin'izany no ampatsahivanao anay hoe fa iza moa ianao ary iza izahay. Inona no efa nataonao anay ary mbola hataonao anay, ary inona no mba vitanao anao, tsy mifandanja zany. Fahasoavana ny zavatra rehetra ka dia isaoranay ianao no mampahatsiaro zany indray amin'ny alalan'ny tantaran'ity mpanomponao Joba ity. Ampianary koa zahay mba ahay hiaino sy hahafantatra ny fahorian'ny hafa, ka tsy ho avy mba ho mpitsara na ho mpananatra, fa mba ho eo anilan'izay ory tahaka ny anao koa, eo anilan'izay ory rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra antsika rehetra, mirary soa samy hitain'Andriamanitra manome fotoana amin'ny mampalalaka antsika indray isaky ny zoma, satria indraindray moa ny zoma fandimidimy eo, indraindray freestyle, indraindray catéchisme d'adulte, indraindray misy émission spéciale arakaraky ny situation sy ny fotoana ihany koa, satria be ny sapana anao zao tena nefa faladia tokana ihany. Rary soa tompoko.